Ny fanaraka tamin'ny lalam-pandrenana ny fametrahana io gouvernement io hoy ny mapara izay nisoloana Andriamatoa ilay Raolodina tena namaly an'Andriamatoa ilay Jean Pierre ihany koa ny tenany. Ny tsara fantatry ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra fa ireo mpanara-baovao fa ny position mapara dia efa tsotra sy mifanaraka lalam-panorenana nametrahana ny Premier Ministre io sy gouvernement io faharoa io gouvernement io dia raha antsika malala izy amintsika solombavam-bahoaka raika amin'ny 50% mbola samilaza fa miadana sy mihinan-kanina ny vahoaka antsika ka eto dia mamaly any Andriamatoa ilay Jean Pierre fa ny mapara dia rehefa natsoina ny siteny andriana solony haiko hoe voafitaka anareo ny ALSVM fa avy any ambony any foana mitsotsoka ny fanapahan-kevitra nefa mivahoaka mijaly dia nanaraka izay tsy zara vola 10 millions raky voalazanao tao zany fa ny fanarahantsika atao hoe ametraka Premier Ministre iraisantsika fa samy mandeha amin'ny soniany antetehany fa ianareo no tao amin'ny vice président Manotola Diego no zara vola 2,5 millions FMG nisy député nilazan'izany tao amin'ny fivoritsika miafina tao ka dia milaza izahay fa zay dia tsy tomponantoka mihitsy amin'izao tsy fampandehanan-draharaha zao ka na iza anao na iza tsy anao dia zay efa milaza fa tsy mahavita azy io gouvernement io ary mbola manamafy izahay voaka tsy fitapitahanareo député sasan'ireo tsony ny vahoaka voaka tsy fitapitahanareo tsony ny vahoaka fa ianareo mihinan-kanina mikolibera anina mpitoloha fa ny vahoaka indrindra fa mivoaka eto Antananarivo sahirana misy mitsindroka zorotira ny anina an'io tadiavina raha fakapitso indray andro toetra amin'ny sakafo dia enao indray Andriamatoa Jehova ny samilaza amin'izao fotoana izao fa tsy mety motion de censure nefa ianao no taky an'io dia nanaratra izahay satria zay efa mahita fa tsy mety zao fitondrano zao ka za dia milaza ny vahoaka indrindra vahoaka an'Antananarivo tony anareo fa na mandeha io na tsy mandeha zay manao tatitra aminareo ary mena ianareo zay lista an'le olona hoe ireto olona ireto le misakafo fotsiny eny amin'ny kolibera tsy manala ny fahoriam-bahoaka ary mamita bahoaka fa izay mandrapatonga 2018 na mety alohan'izay dia tsotra ny anay zay na tsy mandray anjaro anaty gouvernement aza dia zay manao ny asa sosialy foana mapara ny atao mapara dia miaraka amin'ny président Rajoelina.